Ajantsika hatreo izay fanokevitra ara-politika izay fa tsy ny eto ampovoan-tany ihany no manana olana eo amin'ny sehatry ny fananan-tany. Raha ny any amin'iny tapany avaratry ny nosy ihany koa dia misedra izay olana izay izy ireo. Raha ny tatotra ny hoentin'Andriamatoa Paolo Raholinarivo, ity farany moa zany sady mpanolotsainy ny Prime Ministre amin'izao fotoana izao no filohana fikambanana tanora miaro ny zon'olombelona sy ny demokrasia ihany koa. Tato-baovao. Itetsy ny faritra avaratry ny nosy dia ny faritra Izava ny filohan'ny fikambanana tanora miaro ny zon'olombelona sy ny demokrasia ary ny tanotandalana izay sady mpanolotsaina ny Premier Ministre rahateo Paolo Raholinarivo. Nandritr'izany no nijerena akaiky mikasika ny olana amin'ny fananan-tany any amin'izany faritra izany. Tonga ny aino sy nijery ny vahaolana tokony apetraka ity filohan'ny fikambanana tanora miaro ny zon'olombelona, ny demokrasia ary ny tanotandalana ity. Nitety ireo commune sy ny fokotany izay ananany vahoaka olana amin'ny resaka fananan-tany. Niteny ny filohan'ny Repoblika Hery Rajanoro Mampianina fa ireo zay tany nalain'ny colon tamin'ny razambeny malagasy dia tokony hiverina amin'ny vahoaka malagasy. Tsy izay ny zavatra mitranga fa raha tonga teto ny colon frantsay nandravan'ny tany dia nampiasa izany, ary rehefa niala ry zareo dia lasa misy colon sinoa, colon karana sy colon gasy. Tadidio fa misy ny gasy manjanaka ny gasy eto amin'ity Madagasikara ity. Ny anay dia tsotra fananany malagasy tsirairay tany eto amin'ny tanin-drazany. Manoloana ireo olana maro sedran'ny malagasy amin'ny resaka fananan-tany ankehitriny dia nanao antsoavo an'ny tompony andraiky mpanjakana sy ny mpanao politika i Paolo Raholinarivo mba handray ny andraikitra manandrify azy avy azohan'ny malagasy ny mba hananany tany eo amin'ny tanin-drazany hoy izy. Fotoana zao tokony samy tonga saina atsika ndao amin'izay hijery an'io vahoaka eo, indrindrandrindra fa ianareo mpanao politika, indrindrandrindra fa isika rehetra zay miseho hoe tia tanin-drazana. Sy misy mahatanin-drazana ny tanin-drazana raha tsy manana tany ny vahoaka eo aminy, manana tany tsirairay. Ka zay zavatra zay zany ny anay ny fisandratanay dia manomboka amin'ny fampanana tany ity, manomboka amin'ny ady atao amin'ny dahalo tany mba hipetrahan'ny malagasy tena tompo tanin-drazana amin'ny tanin-drazana. Distrika roa any amin'ny faritra iny no notsidiana nandritr'izany dia ny tao Antala sy ny tao Asambava. Mbola hiteto ireo faritra hafa eto Madagasikara ity filohan'ny fikambanana tanora miaro ny zon'olombelona, ny demokrasia ary ny tanotandalana ity.